avec Yassine. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 5:20 hatramin'ny 20 sivô no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Nider any Madagasikara amin'ireo dingana efa nirosony sy nataon'ny fitondrana fanavaozana izao ny vondrona SADC raha ny voalaza ny filohan'ny perinasa Cyril Ramaphosa nandritra ny fionany tamin'ny filohan'ny fanavaozana androany. Arepana misy ao amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjiro ary Ambatsoa ny rasa volana fomba amampanao entina mangataka alalana andeha na firesahana mialoha ny zavatra atao. Nanolotra soskevitra ho fifampidiniana eo amin'ny Korea Avaratra sy Korea Atsimo ny filoha Koreana tatsimo omaly mba hamaranana tanteraka amin'ny fomba ofisialy ny ady misy eo amin'ny Korea rotonta. Ny antsipirian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompo klasy sy tompo ba manaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity asainay ampanajany anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny afarany. Nitera any Madagasikara amin'ireo dingana efa nirosona sy natao izao fitondrana fanavaozana izao ny vondrona SADC raha ny voalaza ny filoha amperinasa Cyril Ramaphosa nandritra ny fionany tamin'ny filohan'ny fanavaozana atsy Afrika Atsimo manohana any Madagasikara amin'ireo ezaka mbola atao ny SADC ho ny fanazavana. Ity fionana ity izay tafiditra ao anatin'ny fandaram-potoana ny filohan'ny fanavaozana malagasy tonga andray anjara amin'ny fivorimbe antapony fa 470 an'ny SADC any Afrika Atsimo. Andeha rahantsika ny antsipiriam-baovao mahakasika izay. Nisy ny fionana teo amin'ny filohan'ny Afrika Atsimo sady filohan'ny SADC Ramaphosa Cyril sy ny filohan'ny fanavaozan'ny Republikan'i Madagasikara ny Colonel Randrinirina Mikael androany lahady 20 Aogositra nandritra ny fivorimbe antampony fa 470 ny SADC tany Durban Afrika Atsimo nifantoka tamin'ny fanavaozana ara-politika sy ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara ny fionana teo amin'ny filoha rotonta amin'ny ankapobeny dia mankasitraka ny dingana efa vita indrindra ny ezaka amin'ny fampihavanana ny fanamafisana ny firaisankina ary ny fanomanana ny fifidianana kasaina ho tanterahana amin'ny volana Jolay 17 ny filohan'ny Afrika Atsimo no mafisany fa manohana any Madagasikara ny SADC ary vonina hanampy amin'ny fanohizana ireo fanavaozana atao eto amin'ny firenena. Eo amin'ny lafi ny toekarena no dereny ihany koa ny fepetra ny raisy ny fitondrana toy ny fampiakarana karama ny fanatsarana ny fodi-drafitrasa ary ny famatsindrano izay heverina ho manampy amin'ny fanarenana ny fari-piainan'ny mponina. Ankilany mbola mitohy ny ezaka hanamafisana ny fitonina sy ny fahatokisan'ny vahoaka ary laharam-pamehina ny fanamafisana ny fiarah-miasa ny Afrika Atsimo indrindra amin'ny sehatra ara-toekarena sy ny fodi-drafitrasa hoy ny filohan'ny fanavaozana. Marina fa tonga tany antoerana ny aliny 5:20 Aogositra ny filohan'ny fanavaozan'ny Republikan'i Madagasikara handray anjara amin'ny fivoriam-be fa 470 ny SADC ka Ramatoa Pemi Majodina izay ministra ny rano sy ny fanadiovana ao Afrika Atsimo no nandray azy teny amin'ny serana mpiara-manidiny Durban.
efa ny aloha lalanazy tany antoerana ny délégationna malagasy nahitana ny ministry ny raharaham-bahiny sy ny ministry ny varotro sy ny fanjifana niaraka tamin'ny masivohiny Madagasikara miasa simonina any Afrika Atsimo ity fivoriana isan-taona ity izay handinihina ny raharaha ara-toekarena sy ara-politika sy ny fampandrosoana iombonan'ireo firenena 12 mpikambana ao anatin'ny SADC. Lohevitra amin'ity andiany ity ny fanamafisana ny indostria sy ny toekarena maharitra amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fotodrafitrasa sy ny arinan-kibon'ny tany. Ao anatin'izay dia ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika Atsy Afrika Atsimo izay hatrany niona tamin'ny filohan'ny Badea na ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana ara-toekarenan'ny Afrika ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika any antoerana niompana tamin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa misy teo amin'ny Madagasikara sy ny Badea hatrizay ny adinika fa teo ihany koa ny fanirian'izy ireo hanitatra izay fiaraha-miasa izany amin'ny sehatra maro samihafa amin'izao fotoana izao. Tetika asa telo lehibe no voaresaka tamin'izao fiainana izao raha ny fantatra ka isan'izany ny lalana mampitohy an'ny Tomasina sy Maroantsetra ary ny ampahany amin'ny asa makasika ny voarapida mampitohy an'Antananarivo sy Tomasina ary ny ampahany amin'ny RNBIS. Akoatra izay makasika ny vaovao eto Madagasikara kosa vita omaly tany Ambovombe ny fampihavanana ka ravany disadisa teo amin'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Kolonely Randrianirina Mikael sy ny solombavambahoaka Milavonjy Philobert ary ny Henri Jean Michel izay solombavambahoaka n'Ambovombe teo aloha tao amin'ny FLM katedraly Ambovombe Andrimo no nanaovana ny fionana teo amin'izy ireo izay natomboka tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana fisaorana an'Andriamanitra sy fanamafisana ny antso ho an'ny fihavanana sy ny firaisan-kina izany. Andeho arahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay. No tanterahana omaly tao Ambovombe androy ny filongo na ny fampihavanana any filohan'ny fanavozana sy ny solombavambahoaka Milavonjy Philobert voafidy tao amin'ny distrikany Ambovombe ary ny solombavambahoaka teo aloha Henri Jean Michel tsy maintsy misy ny fifankatiavana vao misy ny fampandrosoana ary tsy afaka ny hampiray sy hampitambatra ny malagasy rehetra raha ny avy ety amiko aza tsy vitako hoy ny filohan'ny fanavozana nandritra ny kabariny. Hanao izao raha te hoe filoha le hampihatra fahefa tsy zay tsy androy zay iandroy zao ka tia filongoa zokiko reo isaorana anireo nagneky le eritseritsy tamako tatoa amin'ny ty tokony hilongoana mila mifankatea atika nao te handroso fa tsy hialy avao miezaky mampiseho amy Androy manontolo miezaky mampiseho amy Madagasikara manontolo fa azo atao ty milongo mifankatia ndra te eo i politika ay zaho te hampihavagny Madagasikara manao akory moa ty hampihavanako i Madagasikara naho ty amako eto tsy haiko ty mampihavagna azy avelao areo agny amizay te hoe anjara aika zao. Natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana tao amin'ny katedraly FLM tao antoerana izany ary notohizana tamin'ny fisehoana vahoaka ampahabe masy teo anoloan'ny lycée Ambovombe ho famerenana ny fifandraisana sy ny fifamelana teo amin'izy telo mirahalahy ireo noho ny disadisa sy ny firehina politika tsy nitovy nanolotra omby 10 sy lelavola 50 tapitrisa ariary natao nofokena amin'ny tampilongo ho an'ny vahoaka ny Ambovombe sy ny faritra Androy ny filohan'ny fanavozana. Niatrika ity fotoana ity ihany koa Ramatoa Vadiny sy ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny ahitana olom-boatendry sy olom-boafidy avy amin'ny faritra mandirana ny nosy. Makasika ny kolotsaina arepana misy eo amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo ary Ambatosoa ny rasavolana na ny rasavolana fomba amampanao entina mangataka alalana handeha na firesahana mialoha ny zavatra atao na amin'ny faharatsiana izany na amin'ny fifaliana ho fantatry ny olona izay nasaina. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay. Anisany arem-panahy sy kolotsaina nentim-paharazana mampiavaka iny faritra avaratra Antsinanana Nosy. Manomboka amin'ny faritra Antsinanana, Analanjirofo, hatrany Ambatosoa ny Rasavolana. Lahateny miaraka amin'ny fitsipika mifehy azy izy ity.
izay mbola hita soritra eny amin'ny fiainana davanandro ny mponina. Mizara roa lehibe ny rasavolana. Voalohany amin'izany ny fangatahana lalana, fiteny entina mangataka lalana tsara mialoha ny andeha na anaovana velomo. Fatafitra ao anatin'ny fandaharany na teny nakabary atao eo anatrehany olona maromaro ihany koa ny rasavolana. Anazavana sy ampahafantarana ny anton-javatra ny antsoina ny fivoriana na ny lanonana. Ny rasavolana zany amintsika fatra betsy misaraka indrindra fa ty fatra Tamatavy dia mialanja bebe kokoa ho an'izay zavatra iokoraniny. Matetika zany ny vavanjaka tsy voafetra zany le fotoagna anaovana rasavolana. Na amin'ny lafiny tsara na amin'ny lafiny ratsy tsy maintsy misy ny atao rasavolana. Zay misy le elagna ndraikindraiky eto Tamatavy izy magnano hoe azo atao rasavolana ny Tamatavy. Piavy izy raha magnano an'izany mialatsiny amin'ny le fiteny zay fa raha tegna hoe betsy misaraka pira izy. Mafantatra hoe fomban-drazana ninona zavatra atao. Na misy vahiny tonga an-dragno aza mamoaka toaka, misy zavatra voaka dia tsy maintsy rasembolagna igny. Na misy afaliagna, na misy zavatra tsotsotra hoe za misy raha ilaiko karan'izao dia magnano olo maventy na magnano fianakaviagna. Tonga an-dragno, ohatra hoe tongavana rafozana, tongavana fianakaviagna, tsy maintsy rasavolagna. Ny lanjany zany dia fagnomezana fady le olona zay magnatrika akeo. Indrindra le olona le irasanao volagna dia magnomea fady an'igny hoe ny zavatra tolotra tsy amin'ny rasavolagna dia ohatrany karaha hoe zavatra tsy foy. Zay matetika ohatra hoe le olona mikoragna hoe voninahitra ny sakay ny laona, voninahitra ny toaka ny rasavolagna. Ka raha misy raha korana zany tsy maintsy mirasavolagna. Ny fanetretena sy ny fanajana no hery lehibe. Mifototra amin'ny soatoavina malagasy ny rasavolana, mipetraka ao anatin'ity lahateny ity ary asongadina indrindra ny fanajana, ny fanomezana voninahitra ny mpanatrika ary ny fampiasana teny feno fanetretena manoloana ny zavatra tolotra sy resahina. Ny fomba tsy maintsy atao zany dia tsy maintsy fampiaraba amin'le olona dia mametraka fialantsiny dia mitantara le raha tianao ikoranina amin'le olona zany. Zay zany zavatra tsy maintsy ho atao. Indrindra moa mifamaranana anany dia mampafantatra hoe zao ny bazin'ny raha natao dia hoe magnano fisaorana le olona. Ohatra tsaboraly ataontsika niany akeo, tsy afaka ataontsika zany tsy mirasavolagna satria tsy hain'olona le raha amboarana na koa tsisy ny atao hoe rasavolagna. Mampafantatra le raha natao niany ohatra karaha niany akeo agnano amonomby aketo ary magnatoro le antony hoe tsy maintsy misy ny atao hoe rasavolagna. Fagnomezana voninahitra le olona ary fagnomezana fady. Zay zany tegna lanjany misy kokoa zany. Lahateny mifamaly tsy azo dinganina, tsy kabary an-tany efitra ny rasavolana fa misy fitsipika tsy maintsy arahina. Rehefa misy ny mpanolotra na ny mpandahateny, misy foana ny mpamaly eo andaniny. Tsy azo dikaina na hodivirana izany fitsipika izany fa fepetra feno ahatanteraka ny fomba. Ya misy fomba tsy azo dikana amin'ny rasavolagna ka tsy maintsy misy ny mpamaly. Satria mba elagna amin'le volagna azoko atao ratsy any le ataon'olona amin'izao fotoagna zao zay magnano ananjy fa tsy jiaby hoe rasavolagna ny Tomasina tsisy mpamaly. Tsy Tomasina jiaby zay fa andian'olona zay magnano ananjy fa ny rasavolagna zany tsy maintsy mifandinaka hoe izy no maly ananjy. Na tampotampoka azy dia tsy maintsy mifampijery ny ambadika sy ny ankila hoe valianao zany. Na zoky igny na zandry mahafaka mamaly. Araka izany, kolotsaina sy maha izy azy ny faritra ny rasavolana. Mila jaina noho izany sy atao tsara mba ho reny ny rehetra sy ny mpanatrika rehefa ampiasaina hitazomana ny kolotsaina tsy ho very. Tanjona ny hamelomana sy hitaizana ny tanora amin'ity fomba ity. Tsy ho levo ny fandrosoana fa ho fantatry ny taranaka nefara. Ivadika lafo mba vao makasika ny jirama isika izay vaovao izay voaray eto ampelantanana izao ariva izao. Manaitra ny tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa jirama. Ireo mponina eny avarabohitra sy ny manodidina manoloana ny fahatapahan'ny herinaratra ny zoma ariva no fantatra fa nanomboka tapaka ny herinaratra teny antoerana ary tsy mbola miverina hatramin'izao fotoana itenenana izao. Ankoatra izay iverina Antomasina hatrany isika. Antomasina nahitana fisondrotana ny vidin'ireo entana izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary fa eo ihany koa ny kojakoja fanamboarana trano taorian'ny fahavoazana maro na azo tany amin'ny faritra Atsinanana iny. Mbola sahirana ny mponina amin'ny fanarenana sy ny fiatrena ny fiainana andavanandro ka miantso ny fitondram-panjakana. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay. Misedra fa sahiranana sahady ny mpanjifa Tomasina manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Raha ny fanadihadiana natao teny an-tsena dia nahitana fisondrotana ny vidin'ny vary ary torak'izany ihany koa ny simenitra. Manazava ny anton'izany fiakarana izany ireo mpivarotra sendra anay. Itsikilany kosa mbola tsy nisy niova ny vidin'ny legioma, ny hazo ary ny menaka sakafo hatrito. Somary niakatra kely zany vidim-bary amin'izao satria ny antony nampiakatra anazy ity zany le tam'le fivorian'le député zany hoe asiana taxe le izy.
dia nanomboka telo izy dia niakatra amin'izay zany le izy tonga dia niakatra be mihitsy nety fa mbola kelikely eny fiakarana satria mbola misy fitaokana 2 arivo zao ndraiky eo dia mbola misy le lafolafo le tratrany taxe zao fa lasa 300 arivo ty dia le mbola sy tratrany taxe zany ty le 2 arivo ty dia makalioka efa niakatra 700 arivo dista 700 arivo dia le mpijirika koa zany mahatonga an'le izy miakatra koa le mpanelanelana anazy makatonga le mpijirika zany raha fanana izy dia mety midikidina kely ihany le vidiny dia le stock ndray zany aty eto ihany maka ary amin'ny ary fakanay dia any amin'ny karana menaka ndray tsy miakatra ka mbola izy foana tsisy fiakarany dia le menaka ndray zany matetika volana décembre fiakarana io satria manao vakansa le tompony zany le orinasa dia mikatona kely dia miakatra menaka any amin'ny décembre fa am'izao mbola tsy miakatra aloha vidy legioma indray aloha zany jerevana dia miara nisy fidinany satria tsy misy nitoerana zay amarotana anazy dia tsy maintsy enjehana mba anenjehana le volan'olona sy mba hoentina vidanana sakafo kely dia atao zay araka mahalafa anazy zany hoe nidina zany tsy nisy fiakarana fa fidinana ny nisy kalao tomate zao 2 arivo ariary karoty 2 arivo 500 sy 2 arivo ariary tongolo be manodidididina ny eo amin'ny 3 arivo ao amin'ny akapobeany dia ohatrohatr'izay daholo ny fandanina moa zany tsy maintsy mandany satria ny vidin'ny parpaing zao ohatrany somary niakatrakatra kely fa ny hazo zao zareo tsy dia niakatra fa ny vidin'ny parpaing tena niakatra be mihitsy vidin'ny parpaing zao parpaing de 10 zao 7500 dia parpaing de 15 izy 10000 ie ohatr'izay le izy fa le taloha teo zao parpaing de 10 zao ohatrany 6000 le teo aloha dia parpaing de 15 izy ny ohatrany 8000 dia niakatrakatra kely zany le izy ny fasika tsy dia niakatra ny fasika fa normal ny fasika sy ny vady sy ny azy zany normal fa ny parpaing tsy mary niakatrakatra kely vidina saumon zao niakatrakatra kely koa 150 zany saumon teo aloha teo izy eo amin'ny 125 eo fa saumon zao 150 amin'izao fotoana na eo azy zany tsy fiakarana eo amin'ny entana sasany zany miandrandra vahaolana maharitra sy fijirena akaiky avy amin'ny tompona andraikitra ny ponina ao antoerana izany dia mba tsy hitara ny fiakarany vidim-bary amin'ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro hafa fa isan'ny toerana sy site touristique izay manana ny maha izy azy any amin'ny faritra diana ny Tsingiroza vatomena miendrika atsilo miforona vokatry ny asan'ny natira nandritra ny taona maro izy io miovaova arakaraky ny hazavana ny lokony ka mahasarika mpizahatany atao anatiny sy avy any ivelany isan'ny manome aingam-panahy ho an'ireo mpanakanto sy mpamorona eto amintsika ity toerana ity ho an'ny Tsingiroza Madagasikara dia sady arena voajanahary no vakoka ara-kolontsaina sy ara-toekarena eto amintsika ny anarana Tsingiroza ka mahatonga azy ireo namorona ny marika namorona ny marika raha ny fanazavana andeo raha antsika ny Antsiprien amin'ny le seul unique au monde aminazy hoe Tsingiroza Madagasikara c'est un site touristique zay malaza be any anavaratra agny dia zay zany nenganengam-panany hoe amin'izay zany Tsingiroza Madagasikara maneho akanto Madagasikara misy baobab misy maki misy espadon sary misy sary Mickey zay mampiseho le peuple du sud misy sary ny trozona hoe patriotisme économique tegna important be satria nampandroso ireo pays rehetrarehetra eto ambonin'ny tany ny tiany eky ny anazy ny jifainy eky ny anazy alohany izy nijerany hafa amin'ny secteur alimentation na amin'ny secteur hafa koa misy tsara koa ny vita gasy io zay tsy mena mitamy hafa dia iny ihany koa ny atsika mamarina ny tapany voalohany tamin'ny tian'io ity hidirantsika ao anatin'ny doka hipitatsika ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo ao anatin'ny tapany faharoa mbola hoentina amintsika eto ny fialan-tsasatra ny resaka alatra tany eto Madagasikara manasanao tsy hisaraka amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. Briquet Nitro.
nitro led tic tac nitro mora sy raitra salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zahay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azo safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refzetiny Tiako Jimina mangala etaitanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfait orange fraise et coco si parfait maro isan-karazany Jimina avy agny Europe amle tegna top Mina mety aminao miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja mbola terina trany ny araba tompoko lasy tompoko vavy tsy misaraka amin'ny Cool TV amin'ny ity alina ity tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa ny fahampalalam-baovao tao arin'ny fandaniana ny lalàna momba ireo tanin'ny voanjo na ny colon fa averina amin'ny fanjakana ary omena ireo nanajara izany manantena araka izany ireo efa nanajara ny tany fa ho azon'izy ireo ny tany efa nokarakaray ny antonany maro misy mitaraina nefa ireo mponina nanajara ny tany ny colon ao mitsinjoriaka ao Nosy-be fa misy mandroaka izy ireo amin'ny tany izay nohajariny sy nipetrahany andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay mitaraina ireo mponina nanajara ny tany ny colon ao mitsinjoriaka Nosy-be fa misy mandroaka izy ireo amin'ny tany izay nohajariny sy nipetrahany miandro ny fampiarana ilay fampanantenana nataon'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ireo vahoaka ireo momba ny fanomezana ny tany ny colon ho an'ny malagasy nanajary azy zay ty ato amin'ny plasy ty ato amin'ny mitsinjoriaka ty ato fa hela ny pitrahany amin'ny tany ty ato zay ty efa mento molaly ato fa mbala tsy voly fo nikotrokotron-dreo olo mpanambola miezaka ro ndi agnadosy zahay amin'ny plasinay ty ato miezaka ro ndi ampiala zahay ato efa maro mandingana natao efa maro ny tretre nataonay aminareo mpitondra fanjakana fa zahay zio mbala tsy voly agnano fitaregnananay andefa antsonay aminareo mpitondra fanjakana indrindrandrindra anao monsieur le président karakory mateny fampanantenana igny andeha aminay ato zahay miambigny tsombiagna mbala ho avy henay ndraiky magnano raha tsy mora raha ny fanazavan'ny ministra nandritra ny fandalovany tany Nosy-be ny tombotsomba hoaka malagasy ny vaindohan-draraha sy ambony indrindra araka izany ireo nanajara ny tany no tokony hisitraka izany ny mikasika ny tany zay nobodony colon tany nobodony colon dia miandro koa tsika mpitoniana zay famoahana amin'ny fomba ofisialy ataon'ny voalohany fanavaozana aleo zay tompo tany zay efa nanajary ny tany aloha no hojerena voalohany maro ireo trangam-bola fakana ankeriny tany ka mahatonga ny vahoaka hitaraina amin'izao fotoana izao miandrandra ny fampiarana izany fanapahan-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana izany izy ireo fa lafim-baovao hafa kosa indray fototra isy ny fampandrosoana ny fampiroboroboana ny fiarahamonina eny fotony manome lanja ny fampandraisana andraikitra ny vondrom-piarahamonina ary miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ny fitelavam-paritry ny tontolo iainana amin'ny fametrahana tetikasa maritra eny fotony andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay
Miainga ny fotony ny fampandrosoana maharitra, ilaina ny fanomezana lanja ny arena eo an-toerana sy miaro ny tontolo iainana ho fanatsarana ny sosialy sy ny toe-karen'ny isan-tokantrano. Ho fanatanterahana izany, miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ny fitaliavam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ka ny ONG Sève no manatanteraka ny asa toy ny teto Andranovelona Soavin'Andriamanitra, commune Ambohimanga Rova. Écovillage tetikasa zay ny ministère ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy no ataontsika hoe via iaingana. Dia tsy hoe akory tanàna maintso, tanàna manga amin'izao fotsiny fa izy io rindran-damina izay hitondrana ny rafi-piaramonina ny communauté zany mba hahalala aloha ny otrikaina ao anatiny. Rehefa fatany ny otrikaina ao anatiny dia mamola volandreo zay mba hivadika arena ahafahany zany miaina sy mandroso ao anaty fikajiana ny tontolo iainana. Dia tsy fikajiana ny tontolo iainana fotsiny fa mikendry ihany koa ny ara-tsosialy mba ho zavatra hiara-monina ho lovain-jafy le izy. Zany hoe tsy vitan'izay mihinana androany fa saingy kosa sady mihinana no mikajy ny tontolo iainana ho an'ny fampandrosoana maharitra. Manome tohana ara-pitaovana sy ara-kevitra ireo vondrom-piarahamonina eny fotony. Mavita manao zezika manodina ny plastika sy fako ireo mpisitraka ny tohana. Miainga ny fotony ny fampandrosoana maharitra, ilaina ny fanomezana lanja ny arena eo an-toerana sy miaro ny tontolo iainana no fototra. Manateny zay fa entinay ohatran'ny fiainana. Raha taloha zao zay tsy nisy azany eritreritra hoe ndao hikarakaraina ny tanàna nandao zao fa to dia samy revany amin'ny fivelomany daholo ihany. Zezika composta entina ihany koa ikolokoloana ny tanàna, ny fanadiovana ary fanangonana an'ireo karazana fako rehetra izay hoe tsy aririneny intsony fa entina hiaingana kolokoloana ny tontolo iainana. Manana vina ny ametraka tanàna ekôlôjika na écovillage Dimanjato eto Madagasikara ity tetika ity. Tokantrano marefo 5,000 ihany koa no hisitraka asa fampidiram-bola mahatohatra ny fiovaovan'ny toetrandro. Misehatra amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana misy ihany koa ireo olona eny fotony misitraka ny tetikasa ahafahana misitraka ny fitehirizana karbona maintso sy manga. Velaran-tany 200 hektara no tsy maintsy averina amin'ny laoniny amin'ny alalan'ny fambolena hazo sy onko. Fa zary sakana tsy ahafahana mifamangy ny fahasairanana amin'izao fotoana izao, voakasika izany na ireo hiala sasatra any amin'ny fianakaviana na ho an'ireo izay iva tanana ka lasa tsy maintsy mivimbona rehefa hitsidika havana amin'izao fotoana izao. Na izany mampiatsy ny mpahay fiarahamonina fa tokony hitoetra trany ny fihavanana sy ny firaisan-kina ary ambony noho ny fahasairanana. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Fotoana andianana miala sasatra izao. Ankoatra ireo manana hoenti-manana miala sasatra lavitra, manofa toerana hipetrahana, misy ireo misafidy ny hoany amin'ny fianakaviana. Malona ny fahasaranana amin'izao fotoana izao, tokony ampitondraina vatsy toy ny sakafo na vola ireo ankizy, tsy ampitombo ny fahasairanana na ny vesatra ho an'ireo izay hivan-tanana. Raha mamatana any amin'ny fianakaviana dia tsy maintsy mba amena vola kely le ankizy hoe ty vitana bebe na ty vitana bebe. Ny vary moa mety hoe misy any amin'ny fianakaviana ny ambanivohitra ny ovy. Fa hoe ny laoka sy ny sisa ny goûter ny ankizy zany tsy maintsy mba amena kely le olona mandray hoe ty goûter an'izy 3 lahy mandrisy ny 4 andro 5 andro dia zay. Misy koa ireo ray aman-dreny nisafidiny tsy handefa ny zanany hiala sasatra any amin'ny fianakaviana mihitsy noho io tsy fanana ny hoenti-manana io, fa eo ihany koa ho fitsinjovana ny havana ivan-tanana tsy ampitombo izay fahasairanana izay. Na ny fianakaviana vatanana ary koa raha mba sahirana koa fa tsy hoe dia misy atao koa agny fa raha sy mitondra vasy ihany ireo tsy mety ny makany. Tena atao amin'ny 10% eo angamba mahavita mampandefa an'izany ihany fisondrotany vidim-piainana. Sarotra be ny mankiavana izao fa aloha misy ny teknôlôjia dia miasoaso telefôna dia efa samy miala. Tsy afaka mandefa angy ihany aloha teto. Fitaovam-pianatra zao no efa manahirana indray isahana mihitsy izy alamina sainy fa tsy hoe misy mandeha ny hafa dia mba handeha koa fa alefa olo mizany. Azo atao ny mifampiatrano na eo aza ny fahasairanana hoy kosa ny mpitandrina sady mpandinika fiarahamonina. Tsy tokony ho potehan'ny fahasairanana ny fomba fisainana, nankamamy ny fihavanana sy ny firaisan-kina na ahafantarana ny malagasy.
tokony hitandrana ny rehetra manoloana ny fisiana fomba fisainana mamotika ny fiarahamonina izay mitady ahazo vahana ankehitriny. Fa tena azo atao tsara manao vakansy ka ilaina mihitsy ny fialan-tsasatra. Fany anankiray satria fahasairanana sarotro dia azo atao ambany zavatra ny mampitondra satria na eto Antananarivo izy na misakafo foana izy dia tena mpitondra sakafo izy. Fa aza vela vesatra anavesatra an'ilay olona any amin'ny toerana anaovana fivahiny ihany satria sarotra ny fiainana. Mety ka tena zany tokony atao mihitsy. Zay le sakteur mandefa kizany ohatra hoe eto Antananarivo alefa ny Antsirabe any ny tohany dia afaka makany somatsara izy. Marina ny tohany efa nome sakafo azy fa ianao avy eto Antananarivo mampitondra vatso azy, vary, vola dia mba hifampizarana koa mety le aty Antananarivo rany manambola kokoa le andalany any ambanivohitra dia mba manampy an'ilay any ambanivohitra koa zany mety daholo. Zay le fiombonanaina fifampizarana. Tsy vao izao no nisy fahasairanana sy ny tsy fampin'ny oentomanana teo amin'ny malagasy ho hiatrany ny fanazavana fa tokony hiaina sy hotohizana ny nataon'ireo ray aman-dreny teo aloha hoe aleo veritsikalakalam-bola toy izay veritsikalakalam-pihavanana. Fa ny farana androany 10 Aogositra 2024 taotolo iara ny zaika be fa 20 any sampana fikambanam-behivavy loteriana malagasy sady fankalazana ny jobily fankalazana ny fa 10 taona ny FPL izay nanomboka ny 10 ny volana Aogositra lasa teo. Nanolotra fanomezana ho fanampiana amin'ny fikarakarana ny fikambanana fanjiry izay tariny Ramatoa Elizara Andrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. 10 ary vary 5 taona ary lela vola 20 tapitrisa ariary no natolotra nandritra ity fotoana ity. Ankoatra izay dia nanolotra vary 50 gony ho an'ireo zaza izay kamboty tezaina ao amin'ny akany amika ihany koa ny fikambanana ho fanohanana azy ireo amin'izany. Fanampanazavana mahakasika izay. Zay fanatina avy any amin'ny vadiny filohan'ny Repoblika ny fanavaozana zay filoha nasional fikambanana fanjiry natonavana eto ivavaka ho anareo izy mba ho vita somatsara itya zaika be mampitondra fisaorana ny fiangonana loterana malagasy, mampitondra fisaorana ny fikambanam-behivavy loterana malagasy manerana ny Madagasikara. Manana reny zany ny fiangonana loterana malagasy ka dia hoy izahay voaray io dia Andriamanitry ny fiadanana ampitombo ny fitahihana sy ny fahasoavana aminareo rehetra. Fa tsy ampy kosa ny lalàna amin'ny fenizon'ny mpanjifa eto Madagasikara hoy ny mpiarony zon'ny mpanjifa anisany antony mampirongatra ny fisolokina amin'izao fotoana izao indrindra neny amin'ny tambazotra serasera. Miparitaka indray ny karazana fisolokina izay mitranga ankehitriny raha nitatitra navokany ny polisy-pirenena tokony hanatona ireo tompona ndraikitra mahefa toy ny ministeran'ny varotra sy ny mpanjifa rehefa voasoloky miaraka amin'ny pirofo fa tsy angina fotsiny amin'izao raha ny fanazavana ahafahana mamongotra ity tranga fisolokina miseho eto amin'ny tsika ity. Andeo rahantsika ny Antsipriam-baovao. Rehefa nangingina tao ao, niverina mirongatra indray amin'izao fotoana ny resaka fisolokiana eny amin'ny tambazotra tserasera. Anisan'izany ny varotra na ny vente en ligne, ny fanaovana taratasy sosika momba ny varotra moto sy ny fiara, eo ihany koa ny fandefasana olona any ivelany araka ny tatitra ny polisy-pirenena. Tsy ampy hehoa ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa, ny lalàna 524 miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara. Anisan'ny vahaolana azo ny olona voasoloky atao ny manatona ireo fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa na ny ministera ny varotra. Diso ihany koa ny filazan'ireo mpivarotra sasany fa tsy azo averina intsony ny entana rehefa voavidy izay fanao mbola hita eto an-toerana. Manana azo hitaka ny zon'ny mpanjifa raha toka tsy mifanaraka amin'ny nampanantenana tamin'ny entana nafarany. Na ilalana io ary mbola tsy feno tsara mikabeny mahakasika ny hoe fisitrahan'ny mpanjifa zany zony zany. Ka reny zao tonga dia indrika anankiray hitana mihitsy an'ilay izy hoe voafitaka ny olona be dia be ny voafitaka amin'ilay vente en ligne dia simba le entana na tsy le mifanaraka amin'ny kalitao tadiaviny le izy dia rehefa mitaka izy dia tsisy lalana afaka manenjika azy fa azo atao ihany rehefa mitorany ianao afaka manenjika foana tsy ara-dalàna ity dia mitorany amin'ny any ianao hoe ty zatra hitana simba ity afaka samborina reny, afaka samborina mihitsy ny reny zay tsara fantaritsika. Azo samborina tsara zay ho entanareo fa misoloky anareo dia ohatraiky ny mpivarotra tsika mbola tsy samy joro tsara moa amin'ny resaka hoe entana lafo tsy azo averina intsony tsy misy an'izany tompoko
tsy zay talavitra azo averiny intsony zany rehefa hitanao hoe fa tsy mety kosa azo averiny iny ny tena izy zany rehefa vitsara dia mila facture foana rehefa misy facture reny dia azo réclamenao foana famerenana an'iny. Eo amin'ny tontolon'ny varotra nomerika izay miamitombo isan'andro ny fahamalinana no antoka voalohany tsara ny mitahiry ireo porofo rehetra mifandraika amin'ny fifanankalozana anisan'izany ny afatra ny famizarana ny porofo ny fandoavam-bola ny faktura sy ny sisa zava-dehibe ihany koa ny fahafantarana ny zoananana mila beazana ny mpanjifa alala zay tokony ho takiny sy izay tokony arovany indrindra raha toka tsy mifanaraka amin'ny fifanarana ny tolotra nomena tany am-piandohana ny entana voaray ny fanairana sy ny fitoriana izay afaka manampy amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fisorohana ho an'ireo olona hafa tsy ola sibatra. Dia iny ihany koa ary tompo kilasy tompo avy ny antsika manakatona ny fahampalalam-baovao isarona sy ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Salamatopoko, tonga soa tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy. Za présenté ny vava manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato nitro plus nitro led tic tac nitro mora sy raitra nitro Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum maro isan-karazany Jumina. Mina mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.